tonga soa eto amin'ny afaka miaraka amin'ny Haingo sy Tija. Tianay marihana zany fa ity sehatra izay fampizarana sy Haingo ity dia hevitray manokana sy traikefanay no zarainay eto, ary tsy mitifitra na hoe kendry fikambanana na vondron'olona mitokana na olona hoe resanay manokana, fa traikefanay manokana ilay izy ary fomba fijerinay manokana araka ny traikefanay. Manahoana Haingo a? Manahoana Tija? Faly tafahoana eto indray tsika amin'ny rahavavy hiresadresaka momban'ny fikarakarana vatana, fikarakarana saina, tena fanahy zany tsika androany. Inona ny azontsika ambara manodidina an'izay? Inona ny traikefan'ny Haingo? Tsika moa zany Tija zao samy hoe miasa avy aty an-trano daholo, dia hafa kokoa zany ny fomba hoe tsy voatery hoe mandeha tongotra lavitra, ohatra mandeha makany amin'ny birao fa dia ato an-trano daholo ilay izy. Dia ho anà manokana zany alohan'ny hoe hanombohako ny asa rehetrarehetra ato an-trano dia mandeha mitaingina bisikileta aloha zahako eo amin'ny 30 minitra eo, dia avy eo zahako manao yoga. Dia rehefa mahatsaratsara hoe mahazo hery amin'izay vao maraina manao an'izay ahako dia avy eo ahako manomboka an'izay asako miandrana amin'izay. Tsy haiko ohatra ny ahoana ny Tija. Tena discipliné be mihitsy Haingo, mahafinaritra. Ny anahy indray miankina amin'ny hoe amin'ny firy aloha ny taitra, fa mbola manana ankizy kely koa dia indraindray miankina amin'ny filan'ny ankizy eo sy ny zavatra misy. Fa miezaka manao exercice ohatra ny hoe manao yoga zao no tena fataoko dia matetika zany hoe miezaka manao an'izay, tsy andavanandro aloha tsy vitako fa farafahakeliny zany hoe indray mandeha isaky ny lasina moa zany hoe mandigandigana iray andro zany, dia manelanelan'andro dia indraindray koa manao mandeha tongotra miaraka amin'ny namana na hoe za rery, dia indraindray koa manao karazana méditation. Iny moa efa nataoko taloha fa yoga ny tena voatazoko, fa miankina amin'ilay zava-misy foana, fa miezaka ihany zany mametraka fotoana manokana, raha tsy mametraka an'ilay fotoana koa ianao dia lasa hoe izay tonga eo zany dia lasa voatery ekenao daholo, fa rehefa tsy mametraka an'ilay fotoana hoaninao koa ianao dia mora kokoa no ohatran'ny hoe lasa mikorotana an'ilay zavatra. Ohatran'ny hoe mahatsiaro hoe ity fotoana ity atokako anahako, dia ezahako tazomina foana iny ao anatin'ny andro anankiray. Tsy maintsy izay aloha. Dia inona koa ny azontsika ambara, ohatra hoe ny amin'ny resaka hoe nisy olona zao mety hoe arakaraka ny olona tsirairay avy moa io ohatra zao ny Haingo zao ohatran'izay dia misy olona koa nefa tsy dia tian'ilay hoe zavatra stricta be, fa hoe inona reny hoe spontané zany mba misy ohatran'izay zany, mba amin'izay tsy ohatran'ny hoe robot koa ilay olona. Arakaraka ilay olona ihany kosa aloha io za aloha fantatra hoe izay zany no hanombohako ny androko, dia rehefa avy misakafo hariva indray dia efa manao la marche indray, ohatran'izay ny anahako. Fa samy manana ny anazy moa zany, fa hoe tsika fotsiny mizara fotsiny hoe
ohatraohatrany ahoana ny ataotsika. Ankoatran'le hoe manao an'izay zay zao ny ara-batana zay resahany ay dia arakarak'ilay olona ihany koa zany miezaka mihinana sakafo hoe ara-pahasalamana ho anahy zany ny siramamy no tena ny ezahako ny esorina ao anatin'ny sakafo hoaniko dia mihinana legioma sy voankazo dia mihinana an'ilay inona fiantsoana azy amin'ny teny frantsay ilay supplements reny foana arak'izay tratra zany vitamine sy ny tariny tohan-tsakafo zany izay mihitsy tena malaza anazy ohatra hoe probiotika sy ohatra hoe vitamine B ohatra dia multivitamine ohatr'izay isan'andro satria misy ohatra hoe zavatra ilaiko ilain'ny vatako nefa mety tsy voatery hoe ho azoko amin'ilay sakafo ilay izy dia andray ihany mampitosika kely. Manitikidika anahy ny nahatonga ny haingo zao indrindra ilay resaka siramamy hoe nisy fikarohana manokana ve sa hoe dokotera no nampirisika no hoe anaovana an'izay ve sa hoe nanao fikarohana manokana ve haingo dia tonga amin'izay hoe alaoko zao no tiako atao amin'ny resaka sakafo na hoe na le resaka tohan-tsakafo io na le resaka safidiny amin'ny zavatra hoanina isan'andro. Dokotera aloha zany le manao an'ilay vizity medikala isan-taona ireny dia verina avany ny valan'ny analizy dia hoe somary ambonimbony ilay tahan'ny siramamy eo amin'ny ràko zany tsy mbola ao anatin'ilay hoe diabetika na ohatr'izany fa na izany rehefa mila manomboka mitandrina dia nanomboka izay rehefa misakafo zany dia aleo tonga ny sakafo izay naturel bio izay ny tena hohanina fa tsy mihinana an'ilay rehefa ohatra hoe cookies, gâteau sy ny tariny dia reny tsy naty zavatra naturel dia tsy ezahana tsy hohanina fa ilay zavatra le naturel ohatra ny teneniko teo hoe legioma, voankazo reny hitanao hoe nivoaka tamin'ny tany izy fantatra hoe nivoaka tamin'ny tany izy naniry dia reny no ezahana hohanina satria ara-pahasalamana kokoa. Fa ohatraohatran'ilay probiotika indray nisy fotoana zany tena ohatrany hoe mahatsiaro mihitsy ny ako hoe misy zavatra tsy mety any anatiko any dia nanomboka nihinana probiotika koa satria nanampy ny fahasalaman'ny tsinahy sy ny tariny misy enao mihitsy ilay izy misy fiantraikany be dia be eo amin'ny vatanao fahasalaman'ny vatanao iray manontolo ilay izy fa aty États-Unis moa zany afaka vidiana fotsiny ireny tsy mila hoe ordonnance any amin'ny dokotera dia ianao fotsiny no miezaka mamantatra hoe inona ilay tadiavin'ny vatanao dia ianao mividy sy mihinana an'ilay fanafody na ilay inona ilay nrazany tizana azy teo tohan-tsakafo izay mihitsy ilay hoe ny zavatra hita zany nisy boky izay nivakiko dia hoe ny lakile ny fahasalamana hozy izy dia ny fahafantaranao ny vatanao rehefa fantatrao zany ny vatanao sy ny zavatra ilainao ny vatanao io zany le vatana io tsy voafetra an'le hoe vatana fotsiny fa saina tena saina fanahy mihitsiny satria ny fanahinao ny anaty vatanao misy ny fanahinao dia ny fahafantaranao anao iray manontolo no anisany zany hoe manampy amin'ny fanalahidin'ny fahasalamana. Izay koa ny hoe iverenako
kely amin'le lohahevitrintsika androany le hoe fikarakaranao ny tenanao zany a le resaka hoe inona ranisy teo hoe self care ny anarany amin'ny teny anglisy fa tsy voafetra amin'le hoe tena hoe malalaka be zany le izy tena momba anao ray manontolo mihitsy ary ilaina manao an'le izy matetika satria indraindray zany iny manampy anao manampy misoroka amin'ny zavatra be dia be moa manampy anao amin'ny fiainanao andavanandro amin'ny adidinao adidy amanandraikitra afantaranao hoe atraizany vitanao atraizany tsy vitanao sy ny sisa sy ny sisa. Toizako kely angamba le niresahany Tija teo hoe ao anatin'ny atao hoe fikarakarana ny tenanao sy le self care niresahantsika teo raha ohatra hoe any am-piasana zany zao dia na eo amin'ny fiarahamonina fotsiny koa manahoana fiseho an'izay hoe nao mikarakara ny tenanao zay tsy resaka vatana intsony le resahana eto fa le resaka hoe le nao le sainao le fanahinao. Izay le niresahantsika sy tamina nomakomana nisy ity teo hoe eo anatrehan'ny fiarahamonina hoe misy an'le hoe mametraka ny limity izy teo sa inona anatotsika an'izany amin'ny teny Malagasy afaka ampiny haingo fe zany amin'izay le hoe inona no mametraka fefy barrière balise ohatrany hoe le fandanjalanjana n'le fifandraisana satria ilaina ny fifandraisana fa misy koa zany hoe ny zavatra rehetra zany na tsara io na tsara io ny ratsy moa indrindrandrindra raha be loatra dia tsy mahasoa mihitsy fa ny tsara koa raha be loatra ny tsara dia tsy mahasoa koa ohatrany hoe ny rano zao tsara fa tsy mivelona fotsiny amin'ny rano dia misy zavatra be dia be tsara fa rehefa be loatra le izy dia lasa tsisy an'le hoe mifandanjalanja izay iny amin'ny vatanao za moa satria za teny mampirisika ny olona foana hoe tsy misy mahavita tena fa misy koa nefa indraindray zany hoe asiana an'izay le hoe atraiza zany ny vitanao arakarakinao fahafantaranao ny tenanao sy ny fanehoanao an'izay angambany fahaizanao maneho an'izay tsy misy hoe ahafantaran'ny olona n'le izy angamba satria matetika eo amin'le fanehoana n'le izy no misy verikelina hoe tian'le anankiray mandray an'le izy arak'izay arak'le io moa tsy dia mora loatra satria tsika niresaka tamin'ny vahintsika farany le niresaka momba n'le hoe fifandraisana sy ny hoe ahoana ny enoanao any tenanao sy ny afaka enoanao ny hafa mba tsy ho tonga any amin'le hoe fifandirana io moa tsy lozan'izay foana rehefa mifandray aman'olona fa hoe ahoana amin'izay zany no ahafahanao mametraka an'izay tsy ho tonga any amin'izay fifandirana izay dia na rehefa raha misy fifandirana koa dia inona moa ny azonao atao na hoe amerenanao amin'ny laoniny amin'izay raha ohatra ka hoe misy an'izay le hoe faniriana izay ny amin'ny andaniny sy ny ankilany satria betsaka fandraisana mandeha amin'ny laoniny sy tsy mandeha amin'ny laoniny fa le mamerina an'lizy amin'izay no somary sahirakirana raha ohatra hoe ka pratika angamba ny Tija vetivetika ianarana an'le hoe ahoana le mametraka an'izay balizy zay eo amin'ny fiainana andavanandro ohatra zao hoe misy kazo ohatra hoe za zao ohatra hoe mampianatra teny anglisy dia misy olona ohatra hoe te hianatra anglisy izy satria izy zany dia vao manomboka mihitsy dia jereko nefa ny volume ny zavatra ataoko zany efa be dia be ihany dia fantatro hoe afaka ataoko le izy fa raha manao an'le izy tsy afaka manome an'le tena hoe tsara avy amiko dia mety ohatra lasa hoe kizintina koa ny farany satria lasa ohatra hoe niterena nanao an'le izy dia mety lasa misy fiantraikana any amin'le mpianatra le izy rehefa avy ohatra mety hoe lasa mety ho tezitra amin'ireo mpianatra ireo satria tsy voafehako intsony le izy lasa ohatra satria le mahatsiaro zany ohatra hoe voatery zany nanao an'le izy dia resahako anazy fotsiny zany izy hoe za zao mbola reto sy reto avy zao mikoromeko dia reto tena hoe mila tena hoe mifantoka be dia be an'reto mame an'izay tsara avy aty amiko an'reto mpianatra reto fa mety aminao ve raha amin'ny ohatra taona volana ohatra zao tsika manomboka an'io dia amin'izay tena afaka hoe manokana ny fotoanako anao dia ohatra izay ngamba avy aty amiko le resaka hoe manao an'le mametraka an'le balizy ianao nefa zany sady mahatsiaro ianao hoe voatazonao le fahasalaman'ny sainao avy aty zany hoe milamina tsara moa koa ianao afaka mamoaka an'le kalitao an'le zavatra hozarainao mitazona an'le kalitao an'le zavatra hozarainao amin'ny olona ihany koa rehefa avy eo tiako misaotra betsaka nanazava an'izay fa tiako marina kely hoe le hoe lasa hoe voatery
tsy le olona akory ny nanery zany fa ohatrany hoe le tsy fahaizana nametraka an'le limity zay ve ny lasa ohatrany hoe lasa katerena le izy. Ia, zay mihitsiny. Satria ianao zany ohatrany hoe tsy mahay mandà hoe tsy mety amiko zany zao fa ohatrany hoe manaiky fotsiny satria te ame fahafahampon'ny olona de lasa dininao hoe raha milozako mame fahafahampon'ny olona foana de mety ny aty amiko ny mety misy simba avy eo. Ia, mazava tsara zay. Ary misaotra betsaka am'le hoe manampy be zany le hoe asiana pratika nanao antsika tamin'le resantsika farany de nanompiantsika koa ngamba mety hoe manampy andreo koa ny hoe ahoana ny afahana tsy hoe resaka mbava fotsiny fa ahoana ny afahana mampiatra an'le izy amin'ny fiainana andavanandro hoe ahoana moa ny raha tena hoe misy ohatra tena hoe tena miainana. Mankasitraka atsika manaraka ny resadresaka androany. Raha hitanao fa mahasoa ny hafa de zarazarao ary manome fotoananao amin'ny resaka manaraka indray.